Dia mbola fifaliana ho andray manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy ary miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ity androandroany ity dia tonga eto indray ny tenako hitondra teny fampaherezana ho antsika tsirairay avy. Sao dia fitaovana fotsiny ihany fa andaotsika hiaraka hiondrika anetry tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra, angataka ny fanahy masina hampiteny ahy ary tsika tsirairay avy ihany koa dia mba samy tsisy ho diso anjara fa handray izay hafatra tian'ny tompo hampitaina aminao ho hampitaina amiko ihany koa, hiaraka hivavakintsika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra be fitiavana, ianao ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, ianao ilay Andriamanitra Abraham, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, ianao no Andriamanitray izay topoinay sy omenay voninahitra, manandratra ny anaranao any amin'ny avo indrindra izahay. Jesosy tonga eto indray izay hitondra ny teny avy aminao. Za Jesosy dia tsy mahay mandahan-teny, eny votsavava Jesosy, mangataka ny afon'ny fanahinao masina hanendry ny lelako, hamadibadika ny lelako, mitenena tompo, mitenena indray ianao amin'ity androandroany ity, mamindrafo amiko, mamelany heliko raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Manaiky Jesosy no ampiasainao ka hitondra ny hafatra avy aminao, aoka tsy ny amin'ny maha olombelona no tazana, fa aoka ny fanahinao masina no handrakotra ny fotoana, aoka ny fanahinao masina no ampiteny indray ka mitenena tompo, vavonika ainanao ny mpanomponao. Alleluia, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay nampitondray ny tompo rehefa nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy inona indray no hafatra tianao ho entina ho ampitainao aminay tsirairay avy dia nangataka tamin'ny tompo dia tonga tato an-tsaina ny verimberina hoe ny finoana. Amen. Tsy misy zavatra hoe nomanina fa izay zavatra izay no tonga tato an-tsaiko rehefa hoe voatendry hitondra ny hafatr'Andriamanitra. Ary dia mbola niteny tamin'ny tompo hoe aiza Jesosy no misy andinin-tsoratra masina izay mahakasika ny finoana, mitenena tompo. Dia nanome tenin'Andriamanitra Jesosy nomeny atao amin'ny Hebreo 11:10 dia ny andininy voalohany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo 11:10 ny andininy voalohany. Ary ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny finoana no fahatokiana amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ary dia mbola nomeny tompo atao amin'ny Marka 12:20 dia ny andininy 12 sy ny 13. Marka 12:20 ny andininy 12 sy ny 13 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe manana finoana an'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy no hilaza amin'ny tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjera any an-dranomasina ka tsy hiahinahina, ka tsy hiahinahina ao am-pony, fa hino
fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Amen. Sotra ny tompontsika ny amin'izay teny izay ny amin'ny finoana. Ny ary ny finoana dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Eto izany ny tenin'Andriamanitra dia miteny amiko sy aminao ny amin'ny hoe finoana. Manana ianao finoana ny amin'ny fahatokiana, izany hoe misy finoana miaraka amin'ny fahatokiana, miaraka zany ny finoana sy ny fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita, zavatra mbola tsy hitanao. Kanefa noho ilay finoana atao anatintsika ka manana fahatokiana fa hain'Andriamanitra atao avokoa ny zavatra rehetra, dia mino ianao fa hiseho aminao izay zavatra tianao angatahinao iriny fonao ka inonao fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, dia manana finoana izay finoana tsy miahinahina dia ho tanterahin'ny Tompo aminao. Ny ato amin'ny Marka dia ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe manana finoana an'Andriamanitra. Rehefa manana finoana an'Andriamanitra ny olona anankiray araka ny tenin'Andriamanitra eto, ka na hiteny amin'io tendrombohitra io aza ozy hoe mifindra na mianjera ny an-dranomasina, dia miaraka amin'izay amin'ilay herin'ny finoana izay napetraka Andriamanitra ao anatintsika. Finoana tsy mianahina. Amen. Ravavy sy ranadahy, tsy tonga ho azy izao tenin'Andriamanitra izao. Tian'Andriamanitra zany tsika sanao manomboka eto dia hanana finoana. Mety hoe mandalo zavatra sarotra ve ianao, mandalo problema ve ianao izay tena hoe efa fanenina ianao, manana finoana fa hain'Andriamanitra atao avokoa ny zavatra rehetra. Ataovy mafiorina tsara ny finoana ao anatinao. Alleluia. Misy ihany koa hoe ao anatin'ny aretina, mety hoe efa mantaonany, amam-bolany, na koa hoe voandroany, na koa hoe voandro vitsivitsy. Marary ve ianao? Anatin'ny aretina ve ianao? Aza mpandalovina fotsiny izao teny izao. Ao reny ilay finoana ao anatinao. Fa ny Andriamanitra izay nanolotra ny Jesosy Kristy, zanan'ilay tokana teo ambony hazo fijaliana, mitondra fanasitranana ao anao. Fa ny angatahany tenin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity dia ny anananao finoana, izay finoana tsy mianahana fa manasitrana Jesosy. Miteny amiko sy aminao ny Tompo androany. Marary ianao, inona ny aretina izay mahazo anao? Manana finoana amin'izao. Ora sy fotoana izay enonao ny tenin'Andriamanitra izao. Fa raha mino ianao dia eo ampipetrana eo ihany dia anendro ny loharanona aretina Jesosy. Alleluia. Raha mino ianao, mety hoe misy asan'ny devoly mangeza sy mamatotra anao. Fatorana amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Ny devoly sy ny firongony tsy anankely tsy anapahefana eo amin'ny zanak'Andriamanitra. Tsarovy ravavy sy ranadahy, efa tepolin'Andriamanitra ny tenanao, efa tepolin'Andriamanitra itsika. Noho izany tsy azon'ny devoly hozogaina amin'ny alalan'ny aretina, tsy azon'ny devoly ho ampijaliana, ho ampahoriana amin'ny alalan'ny aretina. Mandalo fotsiny ihany zany. Fa rehefa tena mijoro ianao ka mafiorina ilay finoana ao anatinao, avereny hoe ilay rana latsaka ao tembony hazo fijaliana Jesosy
lay diakapoka 7 taminao Jesosy no nitondra ny rofinay sy ny aretinay rehetra. Noho izany dia aza matahotra ianao, aza manaiky ororony devoly ianao. Mety miteny, mety mibitsika, mampatahotra anao ny devoly hoe ity no aretina hamongorako ny ainao. Na hoe kely sisa ny andro iainanao. Toero amin'ny anaran'i Jesosy. Pandainga ianao ry Satana. Fa Andriamanitra ny tompony ainao. Efa n'Andriamanitra ianao, efa zanak'Andriamanitra ianao. Tsy azo ny devoly ampirorona amin'ny alalan'ny aretina, tsy azo ny devoly ho ampizogaina amin'ny alalan'ny asan'ny devoly maro samihafa. Fa tsy verimaina ny rano latsaky Jesosy ho famonjena ilay nofo izay mitorotoronina nitondra fanasitranana ho atsika tsirairay avy. Ny izany dia aza manaiky ho resy ianao, aza manaiky ho resy ny ho aretin'io ianao. Manasitrana Jesosy, tsy miova ho maro sy an'io ary mandrakizay ny herin'i Jesosy. Mbola velona sy miasa Jesosy. Mahay zava-magaga zay tsy takatry ny saina Jesosy. Ny fahaizan'ny dokotera manapetra ny any, fa Jesosy dia dokotera ny dokotera ambony indrindra. Afaka manasitrana, afaka manafaka anao amin'ny asan'ny devoly sy ny firongony, fa valy resy Satana tsy manana anjara toerana eo aminao intsony. Atolory an'i Jesosy ny tenanao, atolory an'i Jesosy ny fonao. Mifona. Andriamanitra dia mamela heloka izy. Ka rehefa miaiky ny fahotatsika dia amela ny helokontsika izy ary dia hiasa ao anatintsika tsirairay avy hanendry ny loharanon'aretina rehetra. Fa indraindray ny mahatonga ny olona izay tsy mahazo valim-bavaka dia misy tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny fahotanareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ka sao dia mbola misy petipentina fahotana, na mbola misy fahazaran-dratsy, na mbola misy zavajavatra izay mety tseritreretinao akory hoe fahotana, dia nio tsara amin'ity androandroany ity hoe teo anatrehan'i Jesosy, mangataha famindram-po sy famelan-keloka, mangataha ny herin'i Jesosy, angatao ny afo ny fanahy masina, handoro izay rehetra tsy nambolen'i Jesosy ao anatintsika tsirairay avy, dia hiditra tsehatra Jesosy ka hanendry ny loharanon'aretina rehetra dia hanasitrana anao. Ravavy sy ranadahy, tiantsika Jesosy, tiantsika Jesosy. Noho izany dia efa nentiny io aretinao io, efa nentiny Jesosy io olananao io, ninona olana saribahana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Efa nentiny Jesosy io fa izao mitaky finoana amiko mitaky finoana aminao Jesosy. Aza kivy ianao, aza ketraka ianao, aza manaiky akiviny devoly amin'io aretin'io ianao, aza manaiky akiviny devoly amin'io zavatra maro samihafa izay manavesatra anao io ianao amin'ny olana maro samihafa io. Mahereza ao reny ny finoana, fa na dia kely tahaky ny voatsinampy aza ny finoantsika dia afindra tendrombohitra izany. Noho izany dia miankina amiko sy aminao, ny andraisanao fanasitranana, ny andraisanao valim-bavaka. Rehefa mino ianao fa maty ho anao Jesosy, maty ho ahy Jesosy, maty noho ny amin'ity aretiny ity Jesosy, maty noho ny amin'ity zioga ity Jesosy, dia ho afaka anatin'izay mpimasy io, fa mitaky ny finoana ao anatiko sy ao anatinao. Mba tadidinao moa ilay vehivavy izay nitsidrana ndritry ny 12 taona, dia izao nanana finoana tao anatiny izy, nanana finoana izy, fa na dia nitendry ndambany Jesosy ihany azy no nitendreny dia fa natondra fanasitranana azy. Ary tamin'izay fotoana izay dia natsapa Jesosy fa nisy hery miala tao aminy.
Any amin'ny Matio 5 manomboka eo amin'ny 9:70 ianao mahita an'izay tantara izay. Nanasitrana azy Jesosy notendreny lay lampany Jesosy satria mifanitsakitry ny olona tsy nifankahitana fa tonga Jesosy hitondra famonjena, hitondra fanasitranana. Dia mba teo ihany koa vehivavy tamin'izany fotoana izany. Amin'ity androandroany ity tendreo na dia ny sombin-damban'i Jesosy ary. Sombin-damban'i Jesosy. Sombin-damban'ny tendreo na dia ny ao vakitsika mihitsy mba hanamarina azy. Matio 5:20. Arindro amin'ny anaran'i Jesosy, arindro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona nakeo ivoany ka nanendry ny somotra viavin-dambany. Alleluia. Jerevy nge izany finoana izany amin'ny 2:20. Fa hoy izy anakapony na dia ny lambany ihany azy no voatendriko dia ho sitrana. Zany finoana matanjaka na dia ny lamban'i Jesosy ihany azy. Ka amin'ity androandroany ity ianao dia manatona ny Jesosy, manetrety-teny, mangatà famelan-keloka. Antsoy Jesosy hanendry ny aretina, hanaisitra ny aretina aminao, hanasitrana anao Jesosy. Ary indraindray ihany koa dia misy aretina izay mety ampandalovina hoe ataiza marina ny finoanao. Mba tsaronao moa lay zaza izay jamba hatrany akibon-dreniny izy no jamba ary dia nametraka fanontaniana ny olona iza ny nanoka ny reniny zazy ty ve sa ny rainy no nahatonga azy jamba hatrany akibo. Dia izao tsy ny rainy na ny reniny nanota fa mba hanehona ny voninahitr'Andriamanitra. Ka izao niza maheno izao tenin'Andriamanitra izao. Ny zavatra nampitain'ny Tompo amintsika amin'ity androany ity tsy ho fahafatesana no anton'izao fa ny hanehona ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Manana finoana fa tsy maintsy sitrana ianao amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Ny finoanao ihany ny mahavonjy anao. Aza manaiky rebirebe ny devoly, aza manaiky akiviany devoly. Raha vao misy feo hafahafa tonga aminao ianao dia tsy ho sitrana. Na koa hoe ity no anaperako ny ainao. Anivoaka ianao ry Satana amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Andriamanitra rery ihany ny tompony aina. Misany dia tsy manana anjara fahefana eo amin'ny zanak'Andriamanitra ny devoly fa fahavalo resy manomboka androany. Ka manomboka amin'izao ora sy fotoan'izao ianao dia manana finoana fa efa miditra tsehatra amin'ny aretinao Jesosy. Efa miditra tsehatra amin'io aretinao io Jesosy. Ny finoanao ihany mahavonjy anao. Manana finoana matanjaka. Esory ny finoana mianahana miteneny ianao amin'ity androandroany ity. Sitrana Jesosy io. Satria tsy very maina ilay rana latsaka teo ambony hazo fijaliana fa hitondra famonjena sy fanasitranana ho dia ho sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Antsoy Jesosy rahavavy, antsoy Jesosy ramadà. Tia ny Tompo ianao, mahatonga mbola naheno izao tenin'Andriamanitra izao ianao amin'izao ora sy fotoana izao. Misy anjara fanasitranana izay horaisinao ao aorianan'izao tenin'Andriamanitra izao. Fa manana ianao finoana.
manana ianao finoana. Esorony fahakiviana, esorony zavatra mety mifamaofao zay alefa ny devoly eo anatin'ny sainao. Fa Andriamanitra dia efa manokatra lalana fanasitranana ho an'izay rehetra mino, ho an'izay rehetra matoky azy. Amen. Teo sitrana ve ianao amin'ity androandroany ity? Esorony finoana mianana, manana finoana matanjaka. Angatao Jesosy, angatao ny rano Jesosy, manana anjara ilay rano latsaky Jesosy tao Golgota, manana niny anjara raha iny tsirairay itsika tsirairay avy. Noho izany dia raroty aza manaiky ianao amin'ity androandroany ity raha tsy azo anjara fanasitranana fa ho asoanao no nalorany Jesosy ny ainy ho asoanao iny rano latsaky iny ho fanasitranana, ho famonjena ny tsirairay avy ho an'izay rehetra mino sy matoky an'Andriamanitra. Haleluia. Tsara Jesosy. Andriamanitra tsy mandiso fanantenana izy. Andriamanitra tsy olombelona ka handainga. Fa izay rehetra nolazainy dia tsy maintsy ho tanterahana. Fa minory fotsiny ihany ianao. Minory fotsiny ihany ianao dia ho azonao ilay fanasitranana. Minoy ianao rahavavy. Minoy ianao ranadahy. Te hiasa eo amin'ny fiainanao Jesosy. Anjaranao sisa no manokatra ny varavaran'ny fonao. Androsoany Jesosy ka handrava ravany sy amin'ny teny. Miasa ny devoly izay tady hamotika anao io. Miasa ny devoly izay mampahory ianao amin'ny aretiny io. Dia izao manatona ny Jesosy ity Jesosy io. Mamelana heriko sitrano dia ho sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny Jehovahandriamanitra ny nofo rehetra ozy. Moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa ary izay rehetra manantona ozy ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba misy ho laviko mihitsy. Manatona azy bebe kokoa fa ahazo fandresena ianao ahazo fanasitranana ianao. Haleluia. Misaotra ny tompontsika ny amin'izay teny fampaherezana izay teny fampaherezana fohy kanefa dia mitaky ny finoako mitaky ny finoanao Jesosy hoe atraiza marina ny finoanao. Mino ve ianao fa mbola manasitrana Jesosy. Mino ve ianao fa mbola miasa io Jesosy izay topoinao io. Mbola ao anatinao ve ilay finoana. Ka raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ho sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka ny zavatra mangejanao amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka io olana marobe aminao io amin'ny anaran'i Jesosy raha miaiky ny fahotantsika itsika tsirairay avy ka manatona ampanetretena hanokatra midanadana ny varavaran'ny foko sy ny varavaran'ny fonao idiran'i Jesosy ho anjakany dia tena ho hitanao fa haneho ny voninahitra aminao izy haneho ny voninahiny aminao izy ka hiala aminao ny aretina tsy hisy tsony ny olana izay mitambesatra. Haleluia. Tsara Jesosy. Tsara Jesosy rahavavy sy ranadahy fa miandry ny fanapahan-kevitra ka tena hoe hino ianao fa mbola tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay io Jesosy io. Haleluia. Jesosy tompo tsara indrindra ianao ilay mpanjakany mpanjaka tompony tompo mendriko deraina sy mena voninahitra misaotra betsaka Jesosy ny anomezanao anay tombonandro indray ka nitenenanao taminay tsirairay avy indray matoky sy mino Jesosy fa hiasa ianao Jesosy malalo aneho ny voninahitra ao amin'ny tsirairay avy ianao niza nandre izao hafatra izao
amin'izao ora sy fotoana izao dia matoky Tompo fa hamindra fosy amelan'ny heliko ny tsirairay avy ianao, hanendry ny loharanon'aretina rehetra ianao. Ndreto izay manatona anao Tompo, tsinotsinona izay mangataka fanasitranana eo anatrehanao ny tsirairay avy raha misy salama amin'izao ora sy fotoana izao. Ilay dia kapaka taminao Tompo no mitondra ny rofina sy ny aretinay. Mino Jesosy fa tsisy diso anjara fanasitranana eo anatrehanao izay rehetra nandre izao afatra izao Jesosy. Matoky ianao matoky ianao hatramin'ny farany Jesosy. Fandriamanitra tsy olombelona ianao ka andainy, ary ny tananao dia tsy fohy fa mahavonjy. Mino Tompo, mino ny fahagagana izay efa nataonao hatramin'izay sy ny amin'izay mbola hataonao Jesosy. Jereo ny tsirairay avy, makasitraka fanahy masina ny amin'ny fanatrehanao. Misaotra indrindra Tompo, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, nanaovako sy hanandratako izany vavaka izany. Makasitraka fanahy masina. Amen. Dia mirary soa antsika rehetra, samy ho tahiny Tompo daholo.